Monsieur le ministre des Télécommunications, Postes et Nouvelles Technologies. Ny voalohany dia ny fisaoran'Andriamanitra izay nandahatra izao fotoana izao. Kanafatsika mianakavindray voretona. Ary anatrika amin'ny fomba ofisialy ny fametrahana ty vato fejoro ny fitoerana ho fanovozam-pahalalana. Mampiasa ny teknôlôjia vaovao dia ilay anjerimanontolo imailaka ka ahafahan'ny zanaka malagasy sy ireo tanora andrato fahaizana anatanteraka ny fiofanana amin'ny sapam-pianarana ambony iarahana amin'ireo université anivelany miara-mombonantoka amin'izao tetikasa izao. Volana vitsivitsy tokoa mantsy zay no ny atombohan'ny tetikasa imailaka izay tsy ahivika etona fa fiara-miasa niarahana amin'ny gouvernemanta indiana. Ahafahantsika mampiasa ireo tambanjotra lehibe ny internet aingam-pandeha ny teknôlôjia vaovao ho amin'ny sokajy telo samihafa araky ny voalazany ramatoa tale generaly misahana ny lafiny teknika eo amin'ny ministera teo. Singanina amin'ireny ny mikasika ny ara-pahasalamana ny antsoina hoe telemédecine. Eo ihany koa ny fametrahantsika ilay université fanovozam-pahalalana fiofanana amin'ny alalan'ilay antsoina hoe téléformation. Ary ny farany dia mba ametrahantsika ny tambanjotra mampiasana amin'ny fahaizana mametraka eto anivon'ny nosy ilay fanjakana tsaran-tantana na ny bonne gouvernance izay ahafahan'ny ireo androm-panjakana sy ny filom-pirenena mifanerasera mivantana ihany koa amin'ny filoham-panjakana voasariky ilay tetikasa lehibe antsoina hoe panafricaine e-network. Eto amin'ity toerana ity, eto Tanety Be Vato, INTP. Amin'izao toerana ifankahitantsika izao no nanofanana ireo teknisiana malagasy na taty anivon'ny ranomasimbe indiana zany na taty amin'ny faritra Afrika ary indrindra teto a Madagasikara. Teto ny nisy ny nampiofanana ireo teknisiana mikirakira sy mifehy ny fifandraisan-davitra teto Madagasikara. Teto ihany koa ary mbola eto ihany no misy ny fanofanantsika ireo teknisiana manam-pahaizana manokana ampiodina ny ministera ny postra. Ambonin'izany dia mahafaly ihany koa ny milaza fa mbola orinasa malagasy ihany koa no amita izany asa vaventy izany amin'ny fahaiza-manao tena nanara-penitra ary antenaina fa dia ho raitra dia raitra ny teknôlôjia izay hoentiny anavozana itony toerana itony. Raha ny teti-bola entina manao izany moa dia nateo aza ny fahatapahany famantsiam-bola avy any ivelany dia mbola mahafaly ihany koa ny milaza fa mahavita tena ketsa mahafehy tena ny ministera satria mitetina 200 tapitrisa ariary ny tetikasa ary ho vita ao anatin'ny volana 2-3 rabe indrindra izany tetikasa izany ary teti-bola madiodio avy amin'ny ministera zany tsy niakinan-doha na nentina ny tavandra avy tany ivelany zany tompo-kilasy tokovary. Eto dia rarotika any ny manipy fisaorana manokana ho an'ny ministry ny fanatanjahantena
Andriamatovy Irapah Ramamonjy Soa izay nanome tanana ny koa fanampiana anavozana io kianja fanaovam-baolina ho hitantsika ito sy ny kianja fanaovana baskety koa omentsika tefitra mirehadrehatra ny koa ireo ministera ary tsy ambanin'izany ny ministera zay mpiara-miognantoka amin'ity tetikasa lehibe ity imailaka université dia voakasiky zany manokana ireo ministera telo ny ministera ny fanabeaza pirenena izay mijoro eto manakanao amin'ny mazefatra Andriamatoa Julien Razafy Manazato, Andriamatoa ministra. Eo ihany koa ny ministera izay misahana ny asa sy ny fiofanana avolenta managy anao Ranavavy Ramatoa Lydia Toto, ary tsy adinany koa misolo tena ny ministra ny fampianarana ambony, misolo tena ny Andriamatoa Tongavelo Atanazy dia ny sekretera général ny ministera ihany koa izay tonga eto manotrona. Dia amin'ny anaran'Andriamanitra, amin'ny anaran'ny fitondrana tetezamita tarihan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina, amin'ny anaran'ny gouvernemanta Mahefa izay solonay tena eto, izay Augustin Andriamanalova, ministry fisasasan-davitra, ny postre, ny teknolojia vaovao, ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay joron'ny ministra Julien Razafy Manazato, ny ministeran'ny fampianarana ambony, fampianarana ara-teknika sy ny fanafanana arakasa izay ijoroan'ny sekretera-panjakana Ramatoa Lydia Toto, ary malala eto ihany koa tsy adino ny solitenan'ny ministeran'ny fampianarana ambony, misolo tenan'ny ministra Tongavelo Atanazy, ny sekretera général ny ministera, iaranay mametraka ny vaky fehizoro amin'ity tetikasa vavety imailaka université hoentina hampandrosoana ny Madagasikara sy ny sampam-piofanana ho an'ny firenena malagasy. Sotra tokola nakasitraka tovovavy. Ny voasorotsorotin'ity takela-bato ity moa zany a dia voamarika hoe mailaka université pose de la première pierre le vendredi 4 décembre 2009 par son excellence monsieur Augustin Andriamanalova, ministre des télécommunications, postes et nouvelles technologies. Ave Maria.